Topoklasy topoko vavy tafaraka indraitsika amin'ny takarivan'ny alarobia ity manatitra ny araba ary dia aroso aminao ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Nisy ny fanambarana izay niraisan'ireo london'ny mpisorona ao anatin'ny FFKM makasika ny raharaham-pirenena ny andinindinizay hoentina amintsika ao anatin'ity fampalalam-baovao ity. Ny fitsaran'ny hetsika izay ataon'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso eto zany ny dinambara dia nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina amintsika takonisan'andro ao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitrytsika dia misy ny vaovao natokana ho an'izany fampelezan-kevitra izany. Manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany naterina teny anivon'ny fampanoavana eny amin'ny chaîne pénale anticorruption teny 67 hectara teny Androany Maraina. Ny olona telo voaroiroy tafiditra ao anatin'ny raharaha fanaovana kolikoly mifanandrify amin'ny raharaha fanondranana tsokosoko andramena tamin'ny taona 2012 no nitrangan'izany. Nitondra fanazavana momba ity raharaha ity moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny Braomaly tena misahana ny ady atao amin'ny kolikoly. Olona 5 no voaroiroy ao anatina raharaha fanaovana kolikoly. Ny ray amin'izy ireo dia nitazomy Braomaly tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na Bianco nanomboka ny alatsinainy teo ary natolotra ny fampanoavana teny amin'ny chaîne pénale anticorruption eny amin'ny 67 hectara Androany Maraina. Fadadazy eo amin'ny sehatry ny fanondranana andramena ity natolotra ny fampanoavana androany ity. Raha fanazavana nentin'ny tale jeneraly Bianco teny Ambohibao dia ny taona 2012 no noahihina ho nanondrana bolabolana andramena nitetina 4,000 taonina ny mpandraharaha ka misy ihany koa ny mpandraharaha roa hafa izay mbola karohana ankehitriny. Izay moa efa manana fifanarahana fiarah-miasa amin'ny ministère de l'environnement sy alliance Voargasy dia tamin'ny taona 2012 tamin'ny faraparan'ny taona tany dia raha tsika nafantatra fa nisy fanondrana natsokotsoko Bois de Rose tany amin'ny faritry Mananariny. Dia tamin'izay fotoan'izay zany raha nara-baovao nareo dia misy sambo izay nandeha tany Tanzania tany Zanzibar dia avy Zanzibar zany ilay Bois de Rose izay vao lasa tany Chine. Dia taoriny zany misy fanangonam-baovao nataon'ny alliance Voargasy dia ry vaovao azo nrehetrarehetra sy document azo nrehetrarehetra nalefany taty aminay Bianco dia nanomboka nanao fanadihadiana io zany zay tany amin'ny volana oktobra tamin'ny taona 2014 miainga avy tamin'ilay doléance voarainay aloha sy ilay document izay teny ampelantanan'ny alliance Voargasy ary natolotry ny anay mba anaovana fanadihadiana. Dia izay indrindra moa ny antony fifanarahana mpiara-miasa erahanay Voargasy dia hoe zareo no manenay information dia anjaranay manao fanadihadiana mifanandrify amin'izay mba ahafahana misambotra zany ireo mpanao trafika ireo. Dia zany lendoany raha iny dia mitrandraka zany zay teoriana koa zany zay dia nanao perquisition tamin'olona izay voaroiroy tamin'ireny raharaha reny. Dia tao anatin'ny perquisition nataonay no natratrarana ihany koa taratasy maromaro izay ahafahana milaza fa nisy tokoa ilay fanondranana ary nahafahana koa namatatra hoe iza daholo ilay olona nanao an'ilay fanondranana tamin'ireny. Manoloana izany kosa dia miantso amin'ny tokony hijerena akaiky ny raharaha tahaka itony ny any amin'ny chaîne pénale mba ahafahana indrindra mametraka ny ady amin'ny kolikoly. Ilay le fanatsarana ao amin'ny chaîne pénale ka mitrano le pôle anticorruption io. Za miteny teo hoe le olona vao miditra loany dia hospitalisé zavatra marina zany. Raha tsy resaka fa tsy ny faradritsika dia ny deuxième fois teo aloha. MD izy androany afaka pitso izy efa rapitso izy ny efa any amin'ny hôpitaly tamin'ny zoazy dia efa LP nazo LP tao amin'ny chaîne pénale ihany. Tsy fantatro hoe mitombona sa tsy mitombona aloha ilay fanapahan-kevitra fa ny fiatraikan'izany fomba fiasa zany dia tena manimba mihitsy ny tonona ny ady tao amin'ny kolikoly. Fa raha izany foana zany no ataontsika misy eto amintsika dia
tsy mahagaga atsika raha tsy mahita fahombiazana amin'ny ady mikolokolo satria tsy misy cohérence. Inona moa ny atahoran'ny olona anao an'le izy raha toka afaka atao an'izay le izy ka ao anaty fotoana fohy dia afaka miala ny fonjy io amin'ny fomba rehetra. Ka se zany zao dia sahala hoe roso bebe kokoa amin'ilay hoe akoatran'le fanavozana n'le fametrahana le sainy penale le pôle anticorruption izay efa nekeny gouvernement fa ho atao ho engagement 100 jours manaraka ny fanjakana ny ametrahana an'io pôle anticorruption anatin'ny engagement 100 andro iray. Marina fa mbola manana dossier hafa momba ny rahandramena iray ho nivon'ny Bianco, tsy mbola nilaza ny mombamomba ity dossier hafa ity hatreto ny lehibe amin'ny Bianco.